Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Amen. Iondrika ivavaka isika ry havana. Raha nihiratra ny masonay vao maraina Jesosy dia nahita ilay fahazavana lehibe manazava ny fiainanay ary koa ny aina tamin'ilay rivotra madio avy aminao. Dia tena nahatsiaro tokoa fifaliana tanteraka satria na dia tsy mendrika akory azy izahay Tompo, na dia mbola nanao izay nampalahelo anao azy izay Jesosy malala, dia mbola tianao foana, ary nanehoanao indray izany fitiavana sy famindrampo be dia be avy aminao izany. Misaotra betsaka ihany koa Jesosy malala satria tsy nanan-kery taminay ny herin'ny aizina, ny alim-pahafatesana izay nilalovanay nandritry ny alina ray manontolo iny, satria tsy nitsahatra tokoa ianao naniraka andreo anjely masinao hitoby manodidina an'ilay anay, niaro anay tamin'ny asa maty ny Satana rehetra. Ankehitriny izay Tompo, velona trapa-hamonjena, natratra indray izao maraina vaovao izao, toy ireny olona tsy mba nanota ireny, ka mbola nomenao fahefana feno tanteraka indray Jesosy. Iondrika mpanajana eto amin'ny tongomasinao, mba hiarahabanao ray, hiarahabanao zanaka, hiarahabanao fanahy masina. Mbola hiantso anao koa amin'ny anaranao masina, hideranao, ankalazanao, ary hanome ilay voninahitra tsara sy mendrika indrindra ho anao, hiaraka iombom-bavaka aminao ihany koa. Mbola mpanajana tanteraka Jesosy no angatahanay aminao, ny tokantrano rehetra izay mampiatrano anao amin'izao maraina izao dia mba fenomy fanahinao masina, ary izay rehetra izay mangetaeta ihany koa andreny afatrao, dia fenoy izany fanahy maherinao izany Jesosy, mba tena ahafahanay mandray amin'ny mpitiavana ny afatrao, mba ho fampianarana mahomby sy hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanay izany, ary koa mbola ahafahanay mitahiry tsara izany fampianarana izany mba hanitsina ny lalandisonay rehetra. Izay rehetra tsy avy aminao kosa re Jesosy, ka hitanao fa mitady anelingelina sy hanapodika ny fanahynay, ary koa mitady hangalatra ny afatrao, dia didinay sady amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'izao fotoana masina izao. Dory Jesosy, poteo levony any amin'ny farihy rehetra afo, aza vela hanan-kery hanam-pahefana amin'izao fotoana masina izao. Amen. Dia mitenena Jesosy malala, mitenena fa vonona hiantso anao, vonona hiaino anao izay mpanomponao rehetra, ary koa mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, ary mbola faly ihany koa manona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mbo hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana andrany dia izay hitantsika ao amin'ny Matio, ao amin'ny filazantsarany Matio toko 4, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12, izany no angalantsika fampaherezana ho amin'ny androany maraina. Ho vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary Jesosy dia nentiny fanahy nakany anefitra mba alainy devoly fanahy. Ary ny fahadiany 40 andro sy 40 alina izy, ka no ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany amin'ny tanàna masina, ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tenimpolo. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjeraha any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny aminao, ary any an-tanany no hitondrany ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa,
aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitra ao ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao ambany voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankoho eto anatrehako ianao fa hoy Jesosy taminy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny iankofanao ary izy rery ihany no ho tompoinao dia nandao azy ny devoly ary indreo misy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany ry havana no angalatsika vatsy-panahy indray amin'ity maraina ity. Izy amintsika mpanaradian'Andriamanitra tokoa moa ry havana no rehefa mandohalika mivavaka ao am-pototry ny asa fijalian'Andriamanitra no tsy angataka ary koa hitalao aminy isan'andro isan'andro hiteny aminy hoe mba fenoany fanahy masinao izahay Tompo, mba ho fenoany fanatrehanao ihany koa izahay ary koa mba tantano amin'ny tanam-pitiavanao mandrakariva izahay mba tena azahoana iantoka tsara fa tsy afaka nandevo anay ny devoly fahavalonay ary koa mba tsy ho farahidiny ny fiainanay na inona zana-tsipika lefa ny devoly anapotehana anay. Ary eo anatrehan'izany rehetra zany sika ry havana dia tokony ho samy saro-piaro avokoa amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Tokony ho saro-piaro ihany koa isika amin'ilay fikolokoloana ny fiainam-panahintsika ihany koa ry havana. Ao amin'ny Hebreo 10:7-telopolo ao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa isika tsy mba namana izay miembotra ho an'ny fahaverezana fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ko andeha isika samy andiny tena tsara daholo ry havana ka samy miteny hoe mbola mazoto mivavaka tsara ihany ve aho ka tsy reraka, mbola mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa ve aho ka manaja sy mankatoa tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany, mbola mahavita mifadiana ihany ve aho ka manombo ny nofoko satria fantatritsika tsara fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Tsarovy ry havana fa raha vao manomboka miena ny herim-panahy ao anatintsika ahatanterantsika izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy ho reraka amin'ny panahy isika ary ny farany dia ho tratry ny fiemorana tanteraka ihany. Ary amin'izay fotoana mampihemotra antsika izay ry havana dia tsarovy tsara fa ho faly ny devoly satria ny tanjony dia izao areraka atsika, andavo atsika, apakatsika atsika ny fiainam-panahintsika ary atonga atsika ihany koa isika kristiana rehetra tsy sakanavaka tsy hanaja sy tsy hankatoa an'Andriamanitra. Ko samia mangataka ny herim-panahy amin'Andriamanitra isika mba ahafahantsika manohitra izany velam-pandrika alefa ny devoly Satana anapotehany ny fiainantsika izany isan'andro isan'andro. Ao amin'ny Matio 4:1-1 hatrany amin'ny 2:10 izay vao avy novakitsika teo ry havana dia rehefa avy namaky izany isika dia tsy haiko fa tena nampanontany aloha ilay izy nakany teny aho hoe fa inona moa zany ny antony fadiany Jesosy ihany nandritry ny 70 andro ny 70 alina kanefa nge fantatsika tsara fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra velona, Jesosy dia manana ny refim-bavaka faran'izay ambony indrindra tokoa, Jesosy no nahariana n'izao rehetrarehetra izao ary azy izany ny antony ry havana dia izao ihany. Tia no tonga ho fianarana ho antsika mpanarady azy izany fifadikanana elabe nataony izany. Isika kristiana mantsy fantatra tsara fa rehefa mifady alina isika dia na ny tokantranontsika no tsy milamina, na ny zanatsika ny maditra, na ny asa fivelomantsika no tsy mandeha tsara angamba, na isika mitady ho reraka am-panahy. Izany hoe isika zany raha mifady alina dia tena misy antony tena mazava tsara tokoa hanatanterantsika izany fifadikanana izany. Fa raha milamina amin'ny fiainantsika tsy hanao an'izany mihitsy isika. Jesosy ry havana raha nifady alina nandritry ny 70 andro 70 alina kanefa fantatsika tsara tokoa fa tena Jesosy tsy manam-pahalemena, Jesosy tsy manam-paharatsiana, Jesosy tsy manan-java mahory ary tsy manana trosa amin'Andriamanitra ihany koa izy sanatrika hoe nisy asa nampanaovin'Andriamanitra azy ka tsy vitany, tsy manana an'izany rehetrarehetra izany izy fa dia nanetry tena ny fadianina 70 andro sy 70 alina satria ny antony dia maniry mafy tokoa Jesosy hametraka izany fampianarana izany ho antsika tsirairay avy.
Izany hoe tena tia no fantatsika ry havana fa na dia Jesosy aza mahavita mifadianana nandritra izany fotoana elabe izany. Jesosy aza navita mivavaka maharitra nandritra izany fotoana elabe izany. Maika ve fa isika maika ve fa isika izay mpanota ireto, isika izay tsy mendrika akory na dia iantso ny anaran'Andriamanitra azy, isika izay be olana ireto, tsy tokony ve isika ry havana hanao izany rehetrarehetra izany isan'andro isan'andro. Koa manomboka an'io ry havana, andeha ataontsika fiainana mivavaka maharitra, manazatra ny tenantsika ihany koa mba hifadianana tsikelikely. Aza adinontsika mihitsy fa Jesosy Kristy io anie ry havana nanetry tena ambany dia ambany, io ilay ray mandrakizay, io ilay andriny fiadanana, io ilay manana ny fanapahana eo antsorony ary ny fahefana feno dia ao am-pelantanany. Jesosy anie ry havana raha nanasa ny tongony mpianany, sanatria akory tsy hoe haitraitra fa tena fitiavana tanteraka mihitsy ny tao anatiny. Ary hoy izy hoe fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo izay nataoko taminareo. Ary dia mbola hitantsika tsara tokoa izany fa na dia ambony tokoa ary ilay toerana misy an'i Jesosy ry havana, dia hitantsika tsara ao amin'io Matio vao mivavy vakitsika teo io fa tsy nahamenatra an'ireo devoly satana mpandrava ireo anie ry havana no mbola naka fanahy an'i Jesosy. Tena tsy nanatahotra mihitsy izy naka fanahy tanteraka an'i Jesosy. Maika ve fa isika tsy misy tahotra akory ny devoly haka fanahy atsika, tsy ao atrahotra akory izy hanatanteraka an'izany. Ko aza atao mahagaga atsika ry havana raha toa ka tonga ny fanafian'ny devoly eo amin'ny fiainantsika, raha tonga ireo karazana maro fandavona eo amin'ny fiainantsika, nataony devoly mihitsy ireny hampihempotra atsika ry havana, nataony ireny mba hampiala atsika amin'Andriamanitra ry havana. Fa izao ny fiarovana tsara indrindra ary mafy indrindra ihany koa anoerantsika izany dia izao hoe vavaka maharitra ary koa mifadianana. Izany ny fampianarana tsara sady mahomby nomeny Jesosy Kristy ho antsika ry havana. Noho izany raiso amin'ny fitiavana, raiso zava-dehibe ho antsika izany fampianarana izany ry havana. Samy mahafohy fotoana hanatanterahitsika azy satria raha toa ka manda izany fampianarana izany anitsika, raha toa manda tsy mandray izany fampianarana izany sika dia ohatrany miteny anakapo mihitsy hoe hadalana ny an'i Jesosy raha mifadianana izy, hadalana ny an'i Jesosy raha mampijaly tena hivavaka maharitra izy, kanefa ne izy dia zanak'Andriamanitra, kanefa ne izy tsy manan-java-mahory. Sao diso hevitra isika ry havana. Aza adinontsika fa raha nanetry tena nanao izany rehetrarehetra izany Jesosy dia satria tiany mba tsy hisy ho voafitaky ny satana isika na dia iray azy. Tiany ataontsika fianarana ho antsika ihany koa ireny izay rehetra nataony rehetrarehetra ireny. Ko andeha samy hamola-tena avokoa ry havana, andeha hianatra hivavaka maharitra, andeha handohalika eo anatrehan'Andriamanitra isika, ary tsy haly eo mihitsy raha tsy mahatsiaro mongo sy marary, satria izay ilay fotoana ilazantsika hoe manombo ny nofontsika marina tokoa isika. Kanefa na izany aza dia tokony ho feno fanenenana isika ry havana ao anatintsika ao amin'izay zavatra rehetra vitantsika ny nampalahelo antsika ary koa nandiso fanantenana an'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa ry havana ao amin'io Matio 4 izay vao avy novakitsika ihany fa be dia be ny zavatra nakany devoly fanahy an'i Jesosy, kanefa teo anatrehan'izany dia tsy nisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany no namaliny Jesosy azy ireo. Tokony hitandrina tsara isika ry havana amin'izany satria tsy Jesosy irery ihany tokoa no niaro tena tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fa na dia ny devoly koa aza ry havana dia hitantsika tsara eto fa mampiasa tsara ilay tenin'Andriamanitra mba nakany fanahy an'i Jesosy. Izany dia hitantsika ao amin'ny 5 sy ny 9. Tokony hampamenatra antsika tokoa izany ry havana hoe na dia ny devoly satana izay efa voaozona mandrakizay any amin'ny elo aza mahalala ny tenin'Andriamanitra, maika ve fa isika mpanaradian'Andriamanitra, maika ve fa isika izay mitonona ny tenantsika ho kristianina, tokony isika hianatra sy hitahiry bebe kokoa ao am-pontsika izany tenin'Andriamanitra izany mba tsy hahafahan'ny devoly hamitaka antsika eo amin'ny fiainantsika. Eo amin'ny 1:20 amin'io Matio 4 io dia hitantsika tsara ry havana fa
nataony Jesosy niala maina tokoa ireo devoly ireo, nataony niala maina tamin'ny alalany tenin'Andriamanitra izay nampiasainy ka dia lasa nandao azy tamin'ny henatra. Izany rehetrarehetra izany nataony Jesosy ry havana mbola ho fampianarana nataony eo antsika tsirairay avy ihany. Noho izany samy mitandrina tsara samy mitandrina tsara itsika ry havana sao isy amita tena ka andeha anaiky amin'ny vavantsika fotsiny isika hiteny hoe Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ny fiainako, kanefa isika aza tsy tia mifandray amin'Andriamanitra akory, isika ara tsy malala ny tenin'Andriamanitra akory, isika ara tsy mazoto mivavaka maharitra amin'ny akory, isika ara tsy mba miezaka mitahiry ary mankatoa ireny tenin-dreny akory. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ny 1:1 ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny dia Andriamanitra. Noho izany ry havana, izay tsy manaja ny tenin'Andriamanitra, izay tsy manome lanja io tenin'Andriamanitra io, izay tsy mankatoa io tenin'Andriamanitra io, dia midika mazava tsara fa Andriamanitra mihitsy zany no tsy ajainy, Andriamanitra mihitsy zany no tsy omeny lanja, Andriamanitra mihitsy no tsy ankatoaviny. Ary dia inona ny afaran'izany olona izany? Tsy maintsy ho anisan'ilay olona very any amin'ny elo ihany izy, na dia mivavaka isan-kalahady aza, satria tsy nanaja n'Andriamanitra ilay loharanomaina, ilay rainy mandrakizay. Koa samy mandiny tena tsara ry havana, samy mandiny tena tsara mba tsy hahatonga antsika ho latsa-pahanenenana hany amparany any. Hiondrika hivavaka isika ry havana. Fantatray tokoa Jesosy malala fa ianao dia Andriamanitra masina sy be voninahitra. Ianao ilay tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao tokoa ilay ray mandrakizay andriny fiadanana. Ianao ilay manana ny fahefana feno ety an-tany ka hatrany an-danitra any. Ianao ilay Andriamanitra tsisy mahatolotra tompo. Kanefa dia nanasa ny tongotry ny mpianatra ao ianao mba ho fampianarana ao anay. Nanetry tena ambany toa ianao, nanao vavaka fifadikana nandritry ny 400 andro sy 400 alina, na dia tsy mananjava mahory aza, satria ianao tokoa mantsy Jesosy no nahariana izao rehetrarehetra izao ary ianao zany. Nefa nataonao zany mba ho fampianarana ho anay tsirairay avy, satria fantatrao loatra Jesosy, fantatrao fa tena mila n'izany vavaka maharitra izany izahay, mila n'izany fadianina matetika ihany koa izahay, mba hizaranay hanombo ny nofinay, mba tsisy hanapodika ny fanahinay. Androany dia mbola nampianarinao ihany koa izay Jesosy, fa tena ilaina tokoa ny ahaizana ny teninao Andriamanitra, satria isan'andro dia tsy hitsahatra ny devoly hakafanahinay, tsy hitsahatra ny devoly hamitaka anay tahaka ny nataony taminao ry Jesosy Kristy tomponay eo, kanefa dia ny tenin'Andriamanitra ihany no nentinao nampiala an'izany, nahatonga azy lasa nandao anao tamin'ny henatra. Raha ny marina zany Jesosy dia tena tianao mihitsy ho fantatray fa ianao aza ilay Andriamanitra manana ny refi-panahy ambony dia ambony, efa tena tsy manan-java-mahory ihany koa. Mbola tsy nahamenatra ny devoly nakafanahy ianao, maika ve fa izahay, inona moa izahay izay ao anatrehanao Jesosy? Malemy anie izahay, mora lavo anie izahay, tsy fantatray akory anie izahay metrahanay ny tongotray, tsy hitanay akory izay tokony alehanay fa miraparapa ao anatin'ny aizana izay isan'andro. Soa rehefa teo ianao Jesosy malala, soa ianao fa teo ny hevitra ny momba anay isan'andro, mikatsaka ny tsara indrindra mba tsy hahaverenay, ka dia nanetry tena ambany dia ambany ianao mba hianaranay izay rehetra nataonao. Ko mamelany heloka Jesosy, mamindrafo aminay tamin'ny mbola nizirizirina namafy ny fonay, tsy nentina andray sy nankatony fampianarana avy aminao. Mamindrafo aminay Jesosy, ary aza mamelanay anjadiny devoly satana intsony re, fa oka mba ny fanahinao masina no hibitsika aminay, ampafantatra anay mandrakariva ny sitraponao amin'izay rehetra tokony ataonay. Dia mitombo isan'andro ihany koa Jesosy ny fitiavana ianao, ny fankatoavana ianao, ny fanatanteranay ny sitraponao rehetra Jesosy, ka dia na inona fiainana iainanay, na inona zana-tsipika lefa ny devoly tady hanapotena ny fiainanay, dia hiala maina izy ireo ka andao anay amin'ny kenatra ihany koa. Saotra indrindra Jesosy,
mankatelina indrindra tompo fa be dehibe tokoa ny fitiavanao anay. Miantrana isan'andro san'andro ianao satria tsy misy tianao very tokoa izahay na dia iray aza fa tianao avokoa handova ny fanjakanao any an-danitra any miaraka aminao. Misaotra Jesosy eo, misaotra tompo malala. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra ray. Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo samy tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefizany. Ho tanteraka tokoa anie izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina